Maninona ianao no tsy mangataka vente? Mety ho very 80 isan-jaton'ny ventenao ianao satria tsy mangataka vente. Miresaka amin'ny client ianao mandeha tsara ny échange anareo, liana izy a de tapitra hatreo le discussion, tsy nividy izy. Ny erreur ataon'ny olona maro a, miresaka fotsiny avy eo avelany mandeha le client fa tsy mangataka vente, de zay le fahadisoana. Ny client tsy handray décision ho azy rery matetika, mila tarihana izy ireo. Ny olona maro de mieritreritra hoe raha liana le client de hiteny izy, fa zany a tsy marina. Ny client matetika de misalasala, miandry signal avy any aminao ary tsy te ho diso safidy. Ka raha tsy nitarika ary ianao de lasa voatery hijanona fotsiny eo le conversation anareo. Tsy manery ny client-nao ianao, fa manampy azy hanapa-kevitra. Ka ny solution amin'ny faran'le resakareo, mila miteny ianao hoe hanomboka ve isika? Alefa ve ny prochaine étape? Fanontaniana tsotra zany a, mazava ary mitondra décision. Ny lesona eto de hoe ny vendeur tsy mahay de manazava fotsiny, ny vendeur tena mahay manakatona satria tsy izay mahaliana no mahalafo fa izay manapa-kevitra sy misigner bon de commande.